Fatika amin'ny taranja volleyball isika andray lalao iraisam-pirenena isika aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana amin'ny volana febroary io soliterantsika amin'izany ny GNVB sy ny JSA efa ao anatin'ny kion-dalana farany ny fanomanana izy ireo amin'ity andiany fahaenina amby roapolo amin'ny fiadiana ny ho tompon-daka isa tarika aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana ity. Ny 13 hatramin'ny 13 febroary avy izao no anatanterahana eto Madagasikara ny andiany fahaenina amby roapolo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka isatarika aty amin'ny faritra fafitony Afrika taranja volleyball na ny CCCZ. Nisan'ny ekipa solitena malagasy amin'izany ny ekipan'ny GNVB sy ny JSA ho an'ny sokajy lehilahy. Ho an'ny GNVB aloha dia etsy amin'ny kianja amin'ny tafona koron-drano izy ireo no manao fanazarantena isan'andro. Ny GNVB izay mametraka fanamby ny tsy hamotra eo ampelantanany ny amboara azo nandritra ny andiany fadimy amby roapolo natao teto amintsika ihany. Tsy ivona fa efa intelo no nibata izany amboara faritra fafito aty Afrika izany ny GNVB. Izany dia nandritra ny andiany faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ary ny farany teto amin'ny andiany fadimy amby roapolo. Tombony azy ireo ny fananana mpilalao efa betrakefa sy zatra miatrika fifaninanana goavana. Mpilalao 7 tao amin'ny GNVB tokoa mantsy no nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ny lalao nosy natao tany amin'ny nosy Maurice farany teo. Torak'izany ihany koa dia manana tanjona hibatana amboara ny ekipan'ny JSA izay ekipa faharoa ao amin'ny zandarmeripirenena. JSA izay mipetraka teo amin'ny larana fahatelo nandritra ny andiany fadimy amby roapolo ny CCCZ7. Ny tanjaka-arabatana sy ny ampo ary ny fahavononana andavy ireo mpifanandrana amin'ny kosa ny tombony goavana ho an'ireo mpilalao tanora ao amin'ny JSA. Tsy manao ambany zavatra amin'ny fanomanana ihany koa arak'izany ny JSA izay manao fanazarantena isan'andro amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ihany koa. Mariana fa misesy manazatra tena isan'andro ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina sy eo amin'ny kianja amin'ny tafona koron-drano ireo solitena malagasy misa 7, ekipa 4 ho an'ny lehilahy, ekipa 4 ho an'ny vehivavy. Izany dia tafiditra amin'ny fanampian'ny federasiona sy ny minisitera pia mba azahoana vokatra tsara.